Ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana izay hatrany raha ny fandaram-potoana navoaka ny komisiona mahaleotena amin'sahana ny fifidianana ny senita dia voafaritra fa ny voalohan'ny volana aprily amin'ny hatramin'ny fafitony volana aprily avy izao no andrafetana ny lisy mpifidianana vonjomaika ny zava-nisy teny amin'ny komuna Akadinandriana ao anatin'ny distrikina Avaradrano no entina amintsika manodidina izay. Mizotra ara-dalàna ny fanisana mpifidy teto amin'ny komuna ambanivohitra Akadinandriana araka nambaran'Andriamatoa Razafy Nomeriki Michel, filohan'ny komisiona misahana fifidianana eo anivon'ny komuna eto. Araka nambarany dia efa lasa any amin'ny CID sy ny CER izay mamolavola ny lisitra vonjomaika ny karne fanisana mpifidy. Mitohy kosa ny fisoratan'ireo olona tsy tafiditra tamin'ny fanisana teo aloha na vao feno 12 taona eo anivon'ireo centre fixe amin'ireo fokontany 12 ao anatin'ny komuna Akadinandriana. Ary amin'iny herinandro iny dia hiditra amin'ny fanamarina ny lisitra vonjomaika avy any amin'ny CED ny fokontany rehetra ao anatin'ny komuna. Hofaranana vonjomaika ny anivon'ny CED ny distrika zany ny lisy mpifidianana amin'ny 7 avrily izay raha tsy diso avy. Ka amin'io fa 7 avrily io zany ny lisy mpifidianana vonjomaika no tonga eto anivon'ny komuna. Ary izahay ato amin'ny komuna indray no mametraka anazy avy hatrany any amin'ny io centre fixe any fokontany io, izany hoe amin'ny lehibe ny fokontany sy ny agent électoral zany. Mba amarin'ny olona ny anarany. Izy no tsy voasoratra. Misy diso hoe anaovana fanakianana na fanakianana toy ny hoe olona efa maty mbola soratana, na olona voasoratra na tsy poniny eo mihitsy no voasoratra ao, na tsy voasoratra mihitsy izy mitaraina izy zany no izay antony izay. Dia ny ihany moa zany dia misy fepetra raisina any fokontany sy fanomezana valiteny sy fahafapo an-tenolo reny. Ka raha ohatra moa tsy afapo eo anivon'ny fokontany ilay olona dia misy ihany kosa voalaza ny lalàna afaka mitondra ny fitarainana any anivon'ny fitsarana izy zany. Ka misy paikandro zany atao amin'izay zay vao azavaina sy voaparitako fantatry ny rehetra satria ny tenako zany amin'ny talata zao efa azo antoka zany fa tonga eto anivonay lisy mpifidianana dia amory ny lehiben'ny fokontany sy ireo agent électoral ireo ary anome anazy ireo fitaovana rehetra ny cahier, registre andraisana fitarainana ny fokontany, anome anazy lisy mpifidianana fa ny olona mijery isambatan'olona any amin'ny fokontany hoe ao ve ny anarany. Tsy nisy hoy Razafy Nomeriki Michel ny olana goavana tamin'ny fandrafetana ny lisy mpifidianana teto amin'ity komuna Akadinandriana ity. Ny tena hoe olana roa amin'ny ankapobeny tsy dia nisy fa ny fivezivezen'ilay agent recenseur satria midadasika ataontsika hoe midadasika zany ny fokontany sasany dia ny fivezivezena tamin'ireny toeran'ireny zany no mitarain'ireo agent recenseur io kanefa dia vita somatsara ihany. Fa ny sisa dia ataony zany hoe nisy agent recenseur ray tsy salama izy zany dia tsy maintsy ny lehibe fokontany zany no namaraparana ny asa kanefa dia voavaha somatsara ny taty aloha tsy dia nisy reny le hoe nanda tena tsy soratra reny, tsy nisy reny fa matoa izy zany ataontsika hoe tsy voasoratra, atao sendra hoe tsy voasoratra dia mety tsy maintsy izy zany dia noho hoe tsy fahazahoana nazy mihitsy ny kara-panaorana momba azy na hivatantenany mihitsy. Mahatratra 900 mponina eto anivon'ny komuna ambanivohitra Akadinandriana ary araka ny fanisana farany dia eo amin'ny 7,000 eo ny mpifidy eto amin'ity komuna ity ny taona 10 sy 20.